Eny ary aliny talata fa efatra ny volana jona taona 2024 manolotra ny araba tompo klasy tompoko vavy ary falitafiaraka amintsika indray ao anatiny ity fandarana manokana izay vokariny sampana fampalalam-baovao eto amin'ileo JT ity na ato anatiny fandarana zoiteny efa manomboka zarina ny sofintsika amin'izay anaran'ny fandarana izay zoiteny andraisana vahiny maro samihafa iresahana ny tontolo politika ny toe-karena ny sosialy izay azo resahana rehetra eto amin'ny firenena dia resahantsika avokoa amin'ity alina ity arsika dia andray vahiny isan'ny manokana ny fanasana azy tamin'izao alina izao dia tsy izy izany fa Andriamatoa Mamitina Rajaonarson izy dia tale jeneraly eo anivon'ny samifina izany na ny sampandrarà moa zany miady amin'ny famotsimbola eto Madagasikara miarabanao tompoko ary misaotra betsaka nanaiko vahiny zoiteny tamin'ity alina ity. Miarabanao namanariny any ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana zoiteny rehetra manerana ny nosy manerana n'izao tontolo izao. Eny ary atombokontsika ny resaka aloha ngamba Andriamatoa Talea ho averintsika tsara mihitsy hatramin'ny voalohany mihitsy ny resaka mba ho azony rehetra ny atokantrano ny tena votoatiny zavatra ho resahantsika eto raha miresaka hoe samifina dia resaka ady amin'ny famotsimbola ady amin'ny le famatsimbola ny asa fampiororona ireny izany no ataontsika hoe tonga avy hatrany ao an-tsaina inona marina moa tompoko ny tena asa sahaniny zany hoe samifina izany raha atao amin'ny fomba fijeritsotra. Ny asan'ny samifina efa voalazanao teo aloha le karazana ataoko hoe fandikan-dalàna sy ny zavatra tsy mety le divana ny ampina kely fotsiny dia ny famatsimbola ihany koa ny fanapariana ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny andraikitry ny samifina ao anatin'izay dia manatanteraka ny paikadin'ny firenena malagasy entina amin'io ady io any amin'ny ataoko hoe politika ankapobeny misy ny ady amin'ny kolikoly misy koa le hoe fanatsarana ny fanamorana ny firoborobon'ny toe-karena sy ny fitombon'ny ari-karena dia ny asan'ny samifina zany dia mitarika ny ady zay ny asa voalohany. Ny asa faharoa mitarika ny fanatanterana le paikady. Ny asa fahatelo mandrindra an'ireo ataoko hoe ny tokonasa sy ny mpiantsehatra rehetra eo am-panatanterana an'ilay paikady iadina amin'ny ireo zavatra anankitelo voalazantsika reo amin'ny ankapobeny zany. Dia ao anatin'izany ny samifina no mitarika ny délégationna malagasy sy mifandray amin'ny gafi sy ny esamlagy izay vondrona ikambanan'i Madagasikara ary ataoko hoe manombana ny Madagasikara. Dia ny samifina zany no misolo-tenantsika mitarika ny délégationna dia mandray ny ataoko hoe fenitra rehetrarehetra dia mandroso hevitra miady hevitra ary mandroso an'izany eo amin'ny mpiantsehatra rehetrarehetra indrindra fa ny gouvernemanta malagasy ahafana mametraka ny rafitra sy ny lalàna ary manome ny ataoko hoe enti-manana anatanterahana ny ady. Miseho amin'ny endrika ohatriny ahoana avy moa zany tompoko izay hoe famotsimbola izay amin'ny karazany ohatrohatriny ahoana ihany koa no misy sy ataontsika hoe mety hoe fahitanareo ny sedrainareo teto Madagasikara atao anatin'le ady. Raha momba ny famotsimbola faritana amin'ny fomba tena faran'izay tsotra azahoan'ny maro azy dia misy fandikan-dalàna tanterahana ohatra fanotokodinam-bolam-panjakana ohatra fivarotana zava-mahadomelona ohatra fandosirana na tsy fandoavana etra ohatra halatra isan-karazana ohatra kolikoly ohatra fanondranana antsokosoko arem-pirenena ireo rehetrarehetra ireo dia tanterahan'le olona na ilay orinasa mba azahoany tombony dia izay vokatra azo avy amin'ireo fandikan-dalàna reo no fotsiana amin'ny fomba maro isan-karazany anomezana anazy endrika hoe madio io arena azo tamin'ny ara-dalàna io zay no atao hoe famotsimbola afenina zany lay fiavian'le izy hoe zavatra maloto na fandikan-dalàna zay no atao hoe famotsimbola zany mba ahafahana miala amin'ny fanenjena
tam'le fandikan-dalàna natao nefa koa miaro an'lay arenana azo tao amin'ny tsy ara-dalàna tsy ho hitany fanjakana fa afaka hositrahana sy ho ampiasaina amina zavatra hafa indray zay no atao hoe famotsim-bola zany raha faritana tsotsotra raha ny lalana ny diavina Madagasikara atao anatin'izay hoe ady amin'ny famotsim-bola izay mety azonao resahana ve hoe niainga taizysika dia manahoany sika amin'izao fotoana izao dia inona no ataontsika hoe miandry atsika ao ariana kely amin'izay resaka hoe ady amin'ny famotsim-bola izay iny tompo ny lalana ny diavina Madagasikara ny tiako ambara aloha ty ampiandohana dia ny fenitra le voalazako teo aloha zay apetraky ny gafi mpikambanao Madagasikara inona moa le gafi tale gafi zany groupe d'action financière zany hoe manam-pahaizana manokana momba ny toe-karena momba ny fitantanam-bola sy ny sisa ny mikambanao dia ireo no mandinika ny zava-misy mifandikan-dalàna manerana zao tontolo zao hoe inona indray ny fomba vaovao entin'ireo olon-dratsy dia ireo no manosoka ataoko hoe fenitra zay le recommandation ampiarina any amin'ny firenena tsirairay avy ahafahana misoroka sy manenjika an'ireo fandikan-dalàna sy famotsim-bola ary ny famatsim-bola ny fampirorona sy ny sisa dia ireo zany no tokony apetraka ty amin'ny firenena tsirairay avy dia Madagasikara zany tany amin'ny taona 4 no nametraka voalohany ny lalàna mamaritra ny ady amin'ny famatsim-bola aloha zany natao tamin'izany fotoana zany dia io lalàna io nametraka hoe tokony misy rafitra anankiray mitarika ny fanatanterahana n'ilay ady taty amin'ny taona 7 dia nivoaka ary ny décret nanangana ny samifina zany lay voatendry ho rafitra maleo tena mitarika sy manatanteraka ny ady dia tamin'ny taona 7 no tena voatendry ny tale général voalohany nanomboka ny asany samifina dia tamin'ny taona 4 ny hiditra tao amin'ilay gafi amin'izay Madagasikara no ao amin'ny gafi fa tsy ny samifina ny gafi moa dia misy isaky ny faritra dia ny faritra misy Madagasikara zany Afrika Atsinanana sy Afrika Atsimo dia mpikambanao tsika eo amin'ny 220 eo ny firenena mpikambanao amin'izao fotoana zao dia tamin'ny taona 4 zany no tafiditra tao i Madagasikara dia rehefa miditra ao ianao dia anaovana tombana amin'izay hoe atraiza ny fanajanao an'ireo fenitra 7 napetraky ny gafi dia tombanana koa ianao hoe inona ary ny vokatra entiny zavatra napetraka teto amin'ny firenena misy anao ny ena ve ny famotsim-bola voenjika ve ny mpanao famotsim-bola tafaverina amin'ny fanjakana ve ny vola maloto ary rehefa tafaverina nampiasaina tamin'inona le vola maloto zay le tombana zany anatin'izy lafiny anankiroa dia ny fanajana an'le fenitra aloha petraka ve ny rafitra misy lalàna ve fa faharoa kosa dia ampiarina ary ve io zavatra napetraka io zay zany no lalana ny diavintsika dia amin'izao fotoana zao tsika rehefa ao ianao zany manaiky n'le fanombanana dia tamin'ny taona 7 no nitombanana i Madagasikara nitombana tamin'izany nitombana tamin'izay zany eo amin'ny lafiny ataoko hoe le fanajana n'le fenitra 7 dia 13 tamin'ireo fenitra 7 reo no voajany Madagasikara tsara ny fenitra dia mbola nisy 17 zany no nanaovantsika ezaka mbola tsy mahazo moyenne dia tamin'izany fotoana zany dia nanomboka taty amin'ny dia niezaka tsika Madagasikara zany nanomboka tamin'ny ataoko hoe taona 20 teo amin'izay niazakazaka tsika Madagasikara natanteraka ny fanovany rafitra ny fanatsarana ny lalàna efa misy zay ireo fanatsaranareo dia nijerentsika avy amin'ilay tombana natao satria tamin'ilay tombana dia reto mbola tsisy zao mbola tsy ampy dia rehefa nataontsika ireo zavatra ireo dia amin'izao ora itenenantsika zao zany tamin'ny volana aprily teo no satria manao tatitra amin'ny foana tsika dia nangataka foana tsika note vaovao dia amin'izao tsika 3 amin'le 7 zany zao no efa voajantsika tsara ny fenitra ary tamin'ny volana janoary teo tsika mbola nandefa tatitra indray sady nangataka ihany koa tombana vaovao amin'ny recommandation anankifolo dia ireo zany amin'ny volana septambra zao no hita eo hoe firy no efa manaja n'le fenitra firy mbola tsy manaja n'le fenitra dia amin'ny volana jona zao tsika zao misy didim-panjakana anankiroa raisin'ny gouvernementa
misy arety anankiray koa raisy ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola dia anao tatitra retsika mifarany volana jiona sady angataka tombana vaovao hanatsarana notintsika am'ireo fenitra ambiny zay mbola tsy manaja ny fenitry ny gafi zay zany no lalana ataoko hoe diavy Madagasikara de manantenitsika fa any amin'ny volana avril 2024 efa tsy manana olana betsaka tsony Madagasikara amin'ny fanajana an'ireo fenitra reo ary amin'ny taona 2024 ny tombana faharoa ho atao amin'ny Madagasikara io tombana amin'ny 2024 io dia ifantoka amin'ny vokatra azo ho refesina amin'io ohatra ohatrinona tamin'ireo vola voatily fa mampiahiatra eto Madagasikara no hita tokoa fa tena maloto ary tafaverina ny fanjakana ohatra zany firy amin'ireo olona mpanao fandikan-dalàna mpamotsy vola sy ny sisa eto Madagasikara no voasazy nandony lamandy nandatanteraka ny saziny sy ny sisa sy ny sisa amin'ny taona 2024 io manomboka amin'izao tsika zany efa ifantoka manokana amin'ny fanangonana ny porofo rehetra fa tena miady amin'ny famotsim-bola sy ny sisa tsika dia ny fanampiny tiana tantaraina momba ny dingana vitatsika dia eo amin'ilay fanatsarana ny lalàna tamin'ilay tombana tamin'ny 2024 mbola tsy tao anatin'ny lalànatsika ny fanenjena ny famatsim-bola ny fampiororona tamin'ilay lalàna tamin'ny 4 azafady dia tamin'ny 2024 dia nampidiritsika ho fandikan-dalàna eto Madagasikara indray ny famatsim-bola ny asa fampiororona dia efa manomboka koa zany tsika zao manao fanadihadiana sy mametraka ny paikady rehetra fanamiady amin'io dia tamin'ny farany taona teo moa tamin'ny fivorian'ny parlemanta dia natsaraintsika ny lalàna dia lasa fandika-dalàna eto Madagasikara koa ny famatsim-bola ny fanapariana ny fitaovam-bedina mahery vaika zay tanterahany Iran sy Korea Avaratra. Androany nisy ataontsika hoe fanofanana tompona andraikitra maromaro nataony nareo teo anivon'ny samifina zay raha tsy diso dia ny PNUD no mamatsy vola ny an'io ny fanontaniako hoe tsy ampy ve le traikefa sa inona no mampatonga anareo hoe mifantoka be any anatin'izay resaka le hoe fampiofanana izay inona ihany koa mety hoe hetsika hafa na action hafa ataonareo zany mba ahafahanareo manatratra n'izay le hoe mba ho tsara ny loto Madagasikara amin'ny taona 2024 anaovana ny tombana faharoa eny tokoa misy fampiofanana le nanomboka androany mifarana amin'ny asabotsy ny fampiofanana dia anofanana ny sambatra ara-panjakana izay miantsehatra amin'ireo ady ataontsika ireo ao anatin'izany ladoany ny etra ny ministera ny fitsarana sy ny sisa rehetra ny antony dia zao ny olombelona no manao ny ady na metraka lalàna atsika metraka ny rafitra rehetra fa rehefa le olombelona tsy ampy ataoko hoe faiza manao sy traikefa dia tsy ahomby mihitsy ny ady dia rehefa tamin'ny taona 2024 rehefa nitendrena ho tale general samifina ny tenako dia natsapa fa na ilay fitokina an'ilay ady hoe ty ady ty mety hitondra voka-tsoany Madagasikara hitako hoe tsy ampy faharoa rehefa miresaka eny na izaza miteny ary dia natsapa hoe tsy fantatro tsara ny tokony atao amin'izany ady zany ary rehefa nijerena nanao lalàna atsika tamin'ny taona 4 nanao lalàna tamin'ny 20 dia mbola hita hoe mbola misy zavatra tsy ampy foana tokony avaozina foana dia teo amin'izay nanapa-kevitra hoe ndao ary ho atsaraina ny faiza manao tsy ny aty amin'ny fanjakana ihany satria ny sehatra tsy miankina ohatra ny banky reny casino reny ny agence immobilière zany manko azo anaovana famotsim-bola daholo ny ataoko hoe ny expert comptable ny avocat ny huissier ny notaire rehetrarehetra mety mahita ao amin'ny asany zavatra mampiahy ahy dia ireo ny nanapa-kevitra amin'izay tsika ao anatin'ilay draftra 5 taona ny samifina hoe ndao atsaraina ny faiza manao ndao atsaraina ny traikefa ny mpiantsehatra eto Madagasikara mba anatsarana n'ilay fanajantsika mifenitra fa indrindra mba azahoantsika vokatra hoe miena ny famatsim-bola ny fampiororona miena famonjim-pola eto Madagasikara ary raha mitrango ireo dia hita le izy ary tafaveritsika tanteraka any amin'ny fanjakana daholo ny vola maloto na zay vola maloto eto atoerana io na zay lasa ny velany ho izahantsika ho averina aty amin'ny
fanjakana de ny lafo ny faharoa nanaovana lay fampiofanana androany amin'ilay satria mivoatra foana ireo fenitry ny gafi reo de mila manao mise à jour foana atsika ary reo olona piatsetra reo ilay hamola vola ataoko hoe lalàna hamola vola ny rafitra vaovao de zay no namorinan'ireo olona reo mahazo ny fomba fijerin'le fomba fanombanana ny firenena atsika de mora amitsika mametraka hoe raha ty lalàna eto ty na itsika mahita ary mbola misy tokony hatsaraina eto kosa efa mety io de zay le tena anton'ilay fampiofanana androany be de be ny fampiofanana efa azotsika tamin'ny taona lasa manampy atsika ny vondrony européanna manampy atsika ny PNUD manampy atsika ny GIZ manampy atsika ny COMESA manampy atsika ny fiaramiasa amin'ny frantsay ho avy koa zao ny amerikana amin'ny herinandro ambony mbola hijery inona marina ny tena filana voandroany teo ny banky afrikanina no amin'ny fampandrosoana no nanao ny fionana taminay mpiantsehitra tsirairay avy mitokatokana amahatra inona marina ny azo anampiana any Madagasikara ilay fampiofanana nanomboka androany zao PNUD moa ny voalazanao teo fa ny banky fobe Madagasikara koa de namatsy vola an'io fampiofanana io miaraka tamin'ny samifina ilazako hoe tsika zany zao efa tonga amina sehatra hoe miara-mirona miara-mirotra mandray anjara na amin'ny lafiny teknika na amin'ny fanohanana arabola ny ady ataontsika eto Madagasikara. Ary raha ny fahitananao satria mino moa tsy mety hoe tsy zao ihany ianao ny vahiny eto fa rehefa manaraka iangaviana ndao ivahiny de mivahiny fa ny fanontaniana tiako apetraka ny taona 2024 manodidina ny efa-jato sy 3 miliara ariary eo latsaka kely angamba raha tsy diso ohatry ny 700 sy 300 sy 3 miliara ariary zay zany no aya fa hoe vola ataontsika hoe nisy famotsim-bola zany teto Madagasikara taona 2024 ny taona 2024 ohatra latsaka kelin'izay raha tsy diso fitadiko na dididina tany amin'ny 2 miliara mahery ariary tany hoany reny ataontsika hoe reny tatitra nataonareo reny tompoko aiza ho aizy reny amin'izao fotoana izao ohatrinona tamin'ireny na inona tamin'ireny zany zao nefa miverina tamin'izay tokony niverenany sy hoe mba tratrana hoe iza nefa nisaziana tao anatin'izay tatitra nataonareo zay sa hoe de nijanona fotsiny hoe zay ny aya de tapitra treo ny antotanisa no niasa teo amin'ny samifina tokoa de marina fa tena 3 miliara ariary tamin'ny 320 iny raha vadikitsika ny dolara zao zany 700 tapitrisa dolara vola be zany azotsika antsaina am'izany angamba no fiantraikan'le famotsim-bola eto Madagasikara amin'ny toekarena eto amitsika ny ankamaroan'ireo vola ny voaka any Madagasikara mbola asa be zany ny ataotsika andeha hitady an'ireo any sy amerina anazy ary rehefa vola be mivoaka any io ny ankamaroany de orinasa volatsika ave zany lasa hoe voaka ny velany Madagasikara reo lasa ny velany ohatra hoe manao ohatrany hoe anafatrentana de rehefa lasa ny vola de ny entana tsy tonga ny vola tsy miverina ohatra zany de potika ny toekarentsika de ireo zavatra reo noho nylay tsika mbola tsy tena manaja fenita tsara tsika mbola tsy tena tsika moa zao vao manomboka tena hoe miaraka ohatra hoe rehefa mahita zavatra tsy mety ny avy any amin'ny ladoany tonga de mifampiresaka amin'ny samifina izy afa ny samifina mitady manao fanadadiana momba ny vola fotsiny ankoatra n'ilay fandikan-dalana amin'ny faditseranana efa manomboka miditra am'izay zany tsika hoe miaraka ireo tokony isaky misy fanadadiana atao zany na ny polisy na gendarme ohatra manao fanadadiana momba ny trafic de drogue tokony tonga de miara-miasa amin'ny samifina avy hatrany afa ny samifina manenjika malakilaky hoe lasa iza ny vola vokatra io zavatra io efa mipetraka ve zany am'izao efa manaotsika zao mampiofana antsika any amin'ny sekolon'ny polisy mampiofana antsika any amin'ny sekolon'ny gendarmerie dia efa misy io fiara-miasa io de noho izay zavatra zay zany raha le tamin'ny 320 manokana ny tenentsika am'izao oreresana zao mbola tsy manana ataoko hoe vaovaotsika hoe firy tamin'ireo satria lava be lay fanadiadiana mbola mila mangataka ohatra ny samifina amin'ilay ataoko hoe service de renseignement financier namany any amin'le firenena nandehanan'le vola de manao fanadadiana koa zareo any zay vao mamerina ty amitsika hoe izao no hitanay taty dia ela be zany lay ataontsika hoe lalana tongavana amin'le voaveritsika ve le vola
fa ny tena zava-dehibe ezaka atao zao hosakanatsika tsy ho tafavoaka reo vola reo zay no mahatonga atsika hoe ametraka n'ilay fangararana ohatra amin'ilay bénéficiaire effectif le olombelona ao ambadiky ireo orinasa reo satria zany ny tena betsaka amin'io atsangana ny orinasa raha koto ny anarany dia manondrana entana izy de rehefa vaondrana ny entana na hoe manafatra zavatra izy vitan'le izy famotsim-bola dia miova ndray le orinasa iny de lasa misy orinasa rabe dia lay ataoko hoe raha izany tompony nanao an'le izy za tsy mipoitra ao anatin'le orinasa mihitsy de tsy hitany zareo any amin'ny hetra zay olona hosaziana andohan'le volam-panjakana very dia mametraka tsika zao hoe ahoana ary ny atao ahafahana manana an'io données base de données momba ny bénéficiaire effectif efa ny anatin'ny code de procédure fiscale zany zavatra zany ary ho apetraka tsika eto Madagasikara ka mora rehefa manao fanadihadiana tonga de mijery ao fotsiny izaka ny tena tompon'ity société ity fa tsy le gérant io na le actionnaire kely eo fotsiny fa ho hitatsika daholo ahafahantsika voalohany manakana nefa koa maka n'ireny vola maloto reny ho averina amin'ny fanjakana mariana efa manana ny agence de recouvrement des avoirs illicites tsika raha nitatitra nataon'ny aray zao tamin'ny taona lasa teo iny fotsiny efa nahazo 1 million de dollars 6 milliards d'ariary mahery voaverin'ny aray ny giazan'ny aray anatin'ny heritaona ny asan'ny aray fotsiny zany hoe tena tokony hitondra zavatra be ao an'i Madagasikara ty ady ataontsika ty rehefa tena tanteraka tsara le fandrindrana sy fiarahamentana raha tam'ty le 3000 milliards d'ariary ty zao ta le firy tamin'io zany marina hoe lava le procédure ozy izy ianao fa na izany ary ve tsy nisy mihitsy ve ohatrany hoe vokatra efa azo tsapaitana na nataonareo mbola tsy misy io satria mifanadihadiana mbola mandeha zay dossier nalefa ny samifinina any amin'ny sampanarany hetra ohatra de mbola manao ny tena fanadihadiana koa zareo ny samifinina tsinona fanangonam-bavao renseignement de manao analyse de rehefa hita hoe tena mampiayady mandefa any amin'ireny sampandrara mahefa reny tsika dia mbola processus lava be raha makany amin'ny pôle anticorruption koa ohatra ny dossier satria misy fandikan-dalàna amin'ny famaizana mihitsy dia mbola manangona proof koa ny pôle anticorruption mampiasa an'ireo OPJ sy ny sisa de mandeha mifanadihadiana mandeha mifitsarana zay le processus ela be de raha le tena ho averina amin'ny fanjakana izy efa didy raikitra am'izay manasazy an'le olona ataony confiscation zay vao miverina fanjakana tena lavalava io zavatra io nefa kosa zay mahatonga atsika manamafy ny fiaraha-miasa na eto atoerana indrindra fa any ivelana samifina manokana miezaka miditra ao am'le groupe Egmont izy service de renseignement financier daholo ny ao manamora fifanankalozam-baovao tafiditra ao anatin'ilay ataoko hoe groupement Globi koa ny anarany zay eo nivony UNODC fikambanana agence anticorruption anamorana ny fifanankalozam-baovao bien koa efa mpikambanao samifina zao efa mpikambanao koa manamora fifanankalozam-baovao ankoatran'ireo nefany samifina zao iezaka hitra am'le groupe Egmont nefa sady efa manao fifanarahampiaramiasa am'ireo service de renseignement financier zay mbola tsy tena hoe akaiky atsika nefa kosa andehanan'ireo vola maloto na andehanan'ireo arem-pirenena mivoaka amin'ny tsy ara-dalànareo mba hanamorana zany ny fifanankalozana afahana rehefa identifier le olon-dratsy any na le compte misy an'le izy any de afaka takitsika ny verenany ety Madagasikara rehefa mivoaka amin'ny fanasaziana eto onoa ny zavatra tiako anotaniana tale manahoana ny fararaha-maso ny fidiran'ny olom-pirenena ao anatin'ireny na hoe fanentanana ihany koa na mety hoe fanerena mihitsy raha ohatra ka tena misy olona tena hita mampiaya hiditra ao anatina le ataontsika hoe rafitra fikirakirana vola zay azo araha-maso na re moa zany hoe inclusion financière moa filazana anazy hoe any anaty banque na ohatra hoa mialatsiny ao anatin'izay hoe ahoana ny atrehanareo an'izay zavatra zay am'le ady amin'ny famotsim-bola zany satria raha olona amotsy vola izy mety tsy hiditra na andefa akory hoe vola ny anatin'ireny zavatra azo tracena reny ahoana ny fomba fiadindray am'izay lafiny zay nefa sura fa zay mihitsy aza ny tena be dehibe hoe tonga manjavonjavony hoe le vola de tonga tsy any am'ireny ny dirany fa mety any anaty rano na any anaty hazo na tsy fantatro hoentina miditra aty amitsika ohatr'izay zany tena zava-misy zany lazainao zany atsika eto Madagasikara mbola tena ambany de ambany ny tahany fampiasantsika nireny
tsika fikirakram-bola ara-dalàna reny banky ny mobile monnaie be dehibe ny karazany moa zany zava-dehibe nefa niaraky nylazainao teo a ny fampiasana reny satria rehefa mampiasa ny reny voalohany indrindra miena ilay finiavana mampiasa ny reny amin'ny zavatra ratsy satria mora hita faharoa ny fampiasana ny reny koa manamora ny fanadiadiana rehefa tena ao atao de mazava ho azy a miezaka miala amin'ireny ny mpanao ratsy ao amin'ilay paikady a paikady pirenena iadina amin'ny famotsim-bola sy ny famatsim-bola fampirorona io a de misy lafiny anankidimy lafiny fahadimy ao a ny inclusion financière hoe entanina ny olona ampiasa ny reny entanina ny olona anao ny économie formelle fanentanana ny olona hiditra ny ministèren'ny teti-bola amin'izao fotoana zao eo am-pamaranana ny paikady mandritry ny 5 taona manaraka hanatsarana an'io inclusion financière io mifandray zany le paikady aty amin'ny ady ataontsika eto sy lay ataon'ny ministèren'ny teti-bola zay zany lafiny voalohany ny tena zavatra mivaingana anatiny io ohatra ny anatin'ny lalàna apetraky tsika amin'ny ady amin'ny famotsim-bola de hoe mame ohatra tsika rehefa misy ohatra ataoko hoe fividianana tany de eo apetraky tsika hoe rehefa mihoatra ny zao ny vidin'ny tany de tsy maintsy mandalo any amin'ny banky ny fividianam-bola fa raha ohatra ambanin'izay atsika gasy mbola misy kosa aloha misy ohatra hoe raha tany ohatra roa tapitrisa mety tsy voateriterentsika le olona fa rehefa 5 tapitrisa ohatra efa angezangeza zany tsy maintsy mandalo banky zany paikady tsotsotra zany apetraka fa miara-miasa lay paikady iditsika amin'ny famotsim-bola ato a sy lay paikady anaovana inclusion financière zay efa volavolaina rehefa eo am-pamaranana zao ny ministèren'ny teti-bola mino fa mety ny mpijery tokantrano any hoe miandro be hoe antanio an'izao io tale io aloha zao mety mino fa miandro ny fanontaniana avy amin'izy ireo ihany koa sika zay mba mandefa message amiko eto inona ny antanina ny talefa zao a misy resaka isan'ny malaza ihany koa ty resaka le hoe lista grise inona marina moa zany io le hoe lista grise io arina ny tena hoe vokany a raha ohatra ka tafiditra anatin'io zany firenena anankiray a amin'le resaka hoe famotsim-bola ihany moa zany resakitsika de ahoana ihany koa zany ny atao mba tsy idirany firenena anankiray ao na hoe mba tsy idirany Madagasikara mihitsy zany ao anatin'le hoe lista grise satria ny vokany angamba ianao nanazava azy ny lista grise a de araky ny lazaintsika teny ampiandohana rehefa tombanana ny firenena anankiray de na izy manaja tsara n'le fenitra efapolo sy tena mitondra vokatra le izy zany hoe tena tsisy risika hoe andalo eto Madagasikara ohatra ny vola maloto na ny vola amatsina fampirorona rehefa manaja ianao zany a dia zay no ataoko hoe zavatra tsara indrindra misy ndray a tsy tena voaja daholo izy efapolo nefa ny ianao tsy tena ratsy be koa lay zavatra napetraka sy ny zavatra vita de ataoko hoe antenantenany eo ianao de ianao le manao tatitra isan-taona hoe reto indray nezaka tokony atao de ataonay ity de mangataka n'lay noty vaovao nyteneniko teo raha firenena anankiray kosa ratsy be ny fanajana n'le fenitra ratsy be ny ataoko hoe vokatra azony mena fotoana izy tokony anatin'ny roa taona aorianan'le tombana tokony efa tsara be ny fanajana fenitra mbola tsy mahatateraka an'izay le firenena dia apetraka anatin'lay atao hoe fanaraha-maso manokana izy ohatra am'zany zao raha mangataka vaovao te Madagasikara momba vola maloto anankiray ohatra ny mpiara-miasa amintsika nivelana ka tsy mametsika de lazay ny Madagasikara io a tsy tena miara-miasa anatin'le ady de rehefa latsaka anaty liste grise am'izay tsika noho le tombana io de arahana maso akaiky tsika de ampina tsika ny liste grise tsina tsy tena hoe sazy fa alatsaka ao ianao mba ahafahana manampy anao malakilaky sy manao pression mafy be aminao a ahafahanao manaja n'le fenitra ka tsy ianao le firenena latsaka anaty liste grise no lasa hiteraka olana ao firenena hafa zay le tanjon'le liste grise de ampina zany ianao anatin'le izy nefa kosa vo latsaka ao anaty liste grise ny firenena iray na de tsy sazy ary ny liste grise misy ataoko hoe vokadratsy mavesatra be ho tany isaiko tsotsotra ohatra zao ny vondrona européenne ao anatin'lay directive faefatra niraisy ny momba ny ady amin'ny famotsim-bola sy famatsim-bola fampirorona raha vo firenena latsaka ao anatin'ny liste grise ny kafia dia nilatsaka anaty liste noir ao amin'ny vondrona européenne
dia ny lista noir amin'ny vondrony eoropeana dia midika fa ny firenena mikambana amin'ny vondrony eoropeana rehetra dia tsy mahazo mamela intsony ny orinasa ao aminy sy ny olona ao aminy hanorina relation d'affaires vaovao any amin'le firenena latsaka anaty liste grise midika an'izay a tonga dia tsy misy intsony investissement étranger avy any amin'ny union européenne makao amin'le firenena latsaka anaty liste grise ka raha firenena tena miantehitra amin'ny investissement étranger européenne zany tonga dia tapaka aloha iny dia tsy misy famoronana asa vaovao zany ao amin'le firenena dia fantatritsika ny vokatra zay a any amin'ny toe-karena teren'ny firenena européenne koa ny orinasa européenne efa eto amaraparana ny zavatra toana na ny asa efa eto zany mety ho foana faharoa ny fahafahantsika mampiasa ny correspondance bancaire rehefa manafatreny tantsika mandefa volany velany a ny bankytsika eto mbola mandalo banque intermédiaire banque correspondante ny anarany ny banque correspondante a tsy miasa miaraka aminao rehefa latsaka liste grise anao dikan'izay miena koa zany ny fanafarantsika entana sy ny fanondranantsika entana tsika mahalala raha Madagasikara nyresana fa be diabe ny fanafarana entana eto telefona balle de friperie tsy izy tsony mety tsy akanjo tsony ny malagasy ny manaraka le hoe miala ao anatin'ilay système swift io ny fifandraisana rabola maneran-tany satria tsika mampiasa ny dollara moa tena ifandraisantsika ny velany raha andefa vola ohatra ny olona eto Madagasikara anankiray fa manakavana marary any Inde na any Frantsa sy ny sisa io carte visa-tsika io tsy afaka andefasana vola tsony Western Union reny a mijanona reny raha misy havatsika avy any koa te andefa vola ty amintsika nampinantsika janona koa reny zany hoe ny fiainantsika andavanandro mihitsy no hitambesaran'ilay ataoko hoe liste grise ohatra vitsivitsy amin'ilay vokadratsy ny liste grise zany ny tiako tenena dia tena mitrosina ny toe-karena raha ohatra ka latsaka na liste grise miakatra ho azy mividim-piainana miamafy ny fiainana zany mahatonga ny firenena na firenena matanjaka ary latsaka na liste grise miazakazaka mafy izy manatsara n'ilay fanajana fiaintsika zany latsaka ao anatin'izay liste grise zay tena vao maika mafy vidim-piainana io mafy lavitra n'izao mividim-piainana na ny zavatra hoviditsika raha zavatra fiainy velany tsy isy intsony tsy afaka mifanoana atsika raha misy zavatra fahasarotana fa position antsika zao taleza ho aiza mbola lavitra n'le liste grise sa mba efa manao tsika zao efa anatin'ny ezaka mihitsy mba tsy ho tafitra anatin'ny liste grise io nisy fotoana tsika efa tena hoe natahorana satria elaela le ataoko hoe fanarahantsika n'le fenitra noho n'le antony teneniko teo hoe tsy dia nahafantatra loatra tsika fa rehefa nanomboka tamin'ny taona 2024 tsika nanomboka nahafantatra amin'izay dia nanao fanatsarana rehetra le nylazaiko teo hoe lalàna sy ny sisa rehetra tsika dia nahatonga atsika hoe efa 320 amin'ireo efa 10 aloha zao no efa nanaja amin'ny fetra ary ny esamilagy izay manombana atsika tamin'ny nandehananay tany farany tamin'ny avril teo tena ny teny hoe mafinaritra ny ezaka ataon'ny Madagasikara tato anatin'ny roa taona faran'izay na izany aza miezaka foana atsika manao ny fanatsarana rehetra satria misy firenena nge mbola tsara noty noho itsika nefa latsaka ao anatin'ny liste grise dia miezaka foana atsika manatsara Andriamatota le général ny samifina ny taona 2024 sy 2025 ianareo zany hoe tao anatin'ny fotoam-pifidianana filoham-pirenena dia nanao alerte karazana ohatrany hoe alerte tamin'ny banky maro samihafa hoe tandremony vola tsy mazava nisy misy azany ohatrany fiaraha-miasa tamin'ny banky isan-karazany mba hahafahana hoe tena ny fe zay hoe fampiasana vola maloto any anatina fifidianana izay nanahoana ny toy an'ireny Andriamatota le indrindrina koa tsika teo vao niatrika ny fifidianana solomavambahoaka araka ny filazako ombenombeny moa dia ny asan'ny samifinina dia voalazantsika teo reny tsy le fifidianana mahafifidianana azy no asanay fa le hoe sao dia misy vola maloto na matsimbolany reny fampelezakevitra reny na matsimbolany fiainany antoko politika dia tsy anjaranay koa nefa ny manara-maso an'izay fa tsika manana an'ireny
institution financière na banky tsika manana an'ireo ataoko hoe sokajinasa zay tsy tena banky sy ny sisa fa mifandray am'ireny ny antoko politika mety mividy tany izy ohatra itrano anaovan'ny foibeny reny antokonasa zay andehanan'ireny ohatra mandalo notaire izy reny mahita n'ilay fivezivezen'le vola de le nataonay tamin'ny heritaona zany le niteny hoe io ary fa mandeha ny fampelezakevitra raha vao mahita zavatra mampiayanareo dia alefaso aty amin'ny samifinina satria zay mihitsy ny asan'ireo tsy hoe asa andraikitra zareo amin'ny banky sy ny sisanazy zay le natao tamin'ny heritaona ozy ianao nandeha koa ny fifidianana solo mavambahoaka teo dia ilay efa tamin'ny heritaona ihany no tsy navozina intsony fa satria efa ataoko hoe andraikitra andavanandro le izy ny hoe toyany satria raha voatoyiny izy zay de efa dossier ny dossier tena tsy afaka olazaina kosa ny masombahoaka satria tena saropady tsy ambaratelo araky ny lalàna tsy inona ny asa manjary lasa tsy tena ady le izy fa lasa zay miresaka eto indray no enjehan'ny lalàna fa tsy mahasoa ny mitantarany toyany eto fa ny adidinay de mampatsiahy zay le hoe supervision ny décret zay horaisin'ny gouvernement tato ato zany dia manendry mihitsy an'ireo superviseur ireo afahana manaraka an'izay de reny sokajinasa le ataoko hoe miatrika ny fivezivezena vola sy arena reny reny zany rehefa aveo efa tena mahalala tsara ny andraikiny de tokony mahasoroka de raha tsy voasoroka moa de mahita izy ny zavatra tsy mety de makaty amin'ny samifina herihery no fandefasana n'ireny zavatra mampiaya reny raha famitsimbola sy famatsimbola fampirorona le izy fantatra fa anolotra ny paikady pirenena vaovao zany nareo amin'ny gouvernement tamin'ity volana jona ity mety hoe mety azo sorotsiritana fohy fotsiny ve na hoe fitipitinina hoe mety hoe ohatrany ahoana ny votoatiny zay paikady pirenena zay na hoe ifantoka amina teboka ohatrany ahoana am'izay ady famitsimbola zay ny paikadyntsika mila azavaina kely hoe approche basé sur les risques moa no fenitra napetraky ny gafy zany hoe tombanatsika aloha ny risque de blanchiment de capitaux risque de financement du terrorisme anatin'io fanombanana io tsika mamaritra hoe inona fandikan-dalàna tena miteraka famitsimbola inona ny karazana fandikan-dalàna mety ampiasain'ny terroriste ahafahany manao n'ilay financement na terrorisme sy ny sisa de rehefa vitatsika mamaritra an'ilay riska sy le hoe aiza le tena misy riska sehatra inona de lasa am'izay tsika manao ny lahara-pamehana tsy hoe misy zavatra tsy jerena daholo fa zay tena misy fiantraikany be na conséquence goavana no ataotsika lahara-pamehana raha lay fanombanana teo zao zay nataotsika manomboka tamin'ny volana novambra 2024 dia heritaona mahery nanaovana an'izany dia ataoko hoe raha ny zavatra manokana nahitana riska de ohatra ny négociant pierre métaux précieux tsy haiko mandika anazy amin'ny teny gasy resaka renakibony tany zany vatosoa safira ohatra zany ny métaux précieux nickel reny zany zao ariska ny volamena ariska ny ataoko hoe ny fivarotana fiara mety ho lasa fanaovan'olona famitsimbola ny fivarotana tany sy trano ataon'ny olona mety an'izay le riska anaovan'olona famitsimbola sy ny sisa de rehefa ao anatin'ilay paikady vaovao tsika araky ny teneniko teo mizara dimy le izy le inclusion financière moa izy le rafitra farany fa ao anatin'ny paikady io tsika zany de manatsara ny le lalàna mbola tokony hatsarainy zany hoe le cadre juridique rehetrarehetra aloha zay zany ny voalohany avy eo mametraka soamantsara ny fanangonam-baovao ohatra raha misy dosy mandeha ka tonga any amin'ny fitsarana vita amin'ny pôle anti-corruption tsara ny asany de raha misy cassation ataon'le olona mangataka fandravana nanahoana ny hafarany tany amin'ny cour de cassation nisy fanasaziana ve ary le fanasaziana ve no tanterahana de atsaraintsika zany mifomba fiaraha-miasa atongavana any amin'izay mba hahafahana tena mandrodana soamantsara nireo mpanao asa famitsimbola sy ny sisa ireo
anisany atsarainao anatin'izay koa ny fiarah-miasa iraisam-pirenena satria ny famotsim-bola tena famotsim-bola nge na le financement du terrorisme lazaitsika transnational ny olo eto Madagasikara manao ratsy eto kely am'le vola azo mipetraka eto fa mandeha mivoaka ireo zavatra eo ohatra zany koa ny olona any ivelany mety alefany aty ipetrapetraka aty iafina aty le zavatra maloto de atsaraintsika koa zany fiarah-miasa iraisam-pirenena mba ahafahantsika misoroka sy mitsirika ary manampy ny firenena namantsika raha sendra makaty amintsika ny endry zareo de ohatrohatran'izay zany amin'ny ankapobeny ny ao anatin'ilay paikady everina fa ao anatin'ny 5 taona manaraka io satria 5 taona mipaikadyntsika iena mihitsy ny ataoko hoe famotsim-bola eto iena ny famotsim-bola ny fampirorona anaovana asa manokana ny reny ataoko hoe fikambanana na ny association organisme à but non lucratif zay ohatra mety mahazo famotsim-bola avy any ivelany izy anaovana asa soa amina antokony olona marefo sy ny sisa reny mantsy indraindray ampiasain'ny indrindra ny terroriste ampandaloviny ao ny volany de le olona ao lasa tezainy ho lasa terroriste ohatra na mody mamatsy volany de makaty izy miafina dia atsaraintsika zay zavatra zay ny ataoko hoe fanaraha-maso ny sistantsika frontière surtout aérienne am'le fivezivezen'ireo misy vola lela vola mihitsy any miala eto fanaraha-maso ny olona mivezivezy eto Madagasikara satria misy indraindray terroriste efa tadiavina any ambadika any na trafiquant de drogue efa tadiavina any ambadika any vo identifietsika eto de rahantsika tsaraintsika koa zany fiarah-miasa eny misy rana mpiara-manidina sy siaranana reny zay zany ny anisan'ny karazana zavatra ao anatin'ilay paikady mba ahafahantsika miaro ao Madagasikara tsy ho lasa fitaovana ampiasain'ireo olonratsy reo iverena kely le propagande teo tale satria zay ohatra ny tsaroko kely atao tsaiko ny firaisamonim-pirenena misy tena manitrikitrika am'izao fotoana zao na teo aloha teo hoe tena misy ny fampiasana vola tsy mazava na vola maloto ao anatin'ny fifidianana akoatran'le fisoroana eo aloha rehefa maheno alerte ohatra zay nareo amin'ny firaisamonim-pirenena na zay mpanaramason'ny fifidianana ohatrany ahoana ny asanareo Andriamatoa ny ataony samifinina rehefa fiarahamonim-pirenena resanao fa mety hoe mivoaka eny amin'ny gazety amin'ny ainao manjery ny vaovao de rehefa mahitsy zay samifinina de manao tsy tonga de fanadidina ny ataonay fa manangom-ba vaovao zay recoupement ny ataonay aloha mety amin'ny internet any ny source jerevanay sy ny sisa de manango zay de rehefa hitakitanay hoe ohatra marina tokoa zany zavatra alerte mivoaka zany ohatra ny mafonjafonja marina zany aya zany de manokatra zay ny atao hoe DOS de manao zay ny fanongonam-baovao fanampiny ahafahanay manamarina tanteraka zany hoe misy dingana anako voalohany manangona tsotsotra zay de mijery zay hoe ohatra ny tsy tena mafonjy ty de ajanonay maromaro ve nataonareo tao anatin'ny fifidianana tao anatin'izay raha vo fifidianana resana zay zany tsy mijery fifidianana manokana tao anatina hoe vola nampiasaina tao anaty fifidianana mitovy ny fomba fiasan'ny samifinina na fifidianana io na fanondranana repirenena io na mety hoe fanodikodinam-bola mpanjakana io na mety hoe trafic de drogue io vo mahita alerte zay satria ny lalàna kosa de nametraka tsara hoe afaka manao saisine auto-saisine ny samifinina raha vo manam-baovao de ataonay antsakany sy andavany ny adidinay zany manamarina an'ireny de rehefa hitanay marimarina izy araky nyteneniko teo de manao fanadihadina fanampiny zay de mandefa any amin'ny sampandraram-panjakana zay maefa nisy toiny anazy ny are-pirenena resanao be dehibe zao ny are-pirenena mivoaka ohatrotry ny ahoana indray ny andraikitra raisinareo anatin'le izy hoe tena ohatrany hoe memorongatra ary misy isan-karazany voakasika hatrany amin'ny tontolo iainana hatrany amin'ny ahoana indray ny asanareo amin'ireny zany ny are-pirenena mivoaka mitovy amin'le teneniko rehetra tsy lay fivoahany are-pirenena ny olana satria iny efa misy ministère sy samban-draharaha misoroka sy manenjika an'ireny ny anay kosa satria reny miteraka n'ilay vola maloto na natao avy amina vola maloto koa de ny ataonay zany manampy andreo sampana mpanenjika sy mpanao fanadihadiana mame ohatra tonga de ohatra le any Thaïlande de vo nivoaka iny vaovao iny
nataony samifina voalohany indrindra nyfandray tamin'ny ladoany teto Madagasikara zay ary zareo koa tonga de nangataka anay hitady vaovao fanampiny satria zay ny asanay fanadihadiana ataonay de manodidina ny vola fotsiny tonga de nifandray tamin'ny service de renseignement financier anay Thaïlande zay hoe any ary misy vaovao azonay aty fa tratrany aminareo ny zavatra avy aty aminay mangataka aminareo zay omeo anay ary nivokatry ny fanadihadiana ataonareo meo anay zay fanadihadiana tokony ataonay aty Madagasikara ihany koa afanareo manenjika an'le olona tratra any Madagasikara zay zany no zavatra tonga de nataonay samifina de ohatran'izany foana ny ataonay zay zavatra zany mitranga fiasa sa dia tonga de manampy foana andreo rafitra mpanao fahatandihadiana sy mpanenjika reo izy satria ny tanjona de tsotra kapaina any amin'ny fananany ny mpanao ratsy tonga de mena ny fanaovandratsy tsy tokony hisitraka ny fandikan-dalàna ataony reny mpanao ratsy reny de zay foana ny ataonay raha voany ivelany satria mora kokoa ny anay fanangona mba voany ivelany de tonga de mirotsaka zay miteny an'zareo anampy anareo zay de tonga de mangataka any amin'ilay service de renseignement financier namanay zay vantana moa ny fandarantsika am'izao alina zao efa mahery 5 minitra sady ny amin'ny sivural andreva totalea ny fanontaniana angamba ny tena hoe manitikitika ny maro ihany koa amin'izao alina izao de ny hoe ianareo anivony samy finina ve tena miasa malalaka tsy misy pression tsy misy tsindry indrindrindrindra hoe tsindry amin'ny fitondram-panjakana na zay namoaka ny décret nametraka anareo teo na nanendry anareo teo amin'ny toeran'io miasa malalaka ve tompoka anareo amin'izao fotoana izao ny samifinina tena miasa malalaka tsy misy tsindry ao amin'ny samifinina so de hoe misy anina de mahazo telefonina kely andre matota le hoe ahoana io na avy amin'ny fitondram-panjakana na avy amin'ny olotsotra na avy amin'ny antoko politika eto Madagasikara tsy misy tsindry ao amin'ny samifinina tena tsy misy satria ny lalàna de mazava indépendant tsy maintsy nomena ary politika mpanjakana ny tanterahana eto de tsy maintsy fanjakana ny manendry asa mpanjakana le izy tsy misy tsindry ao tena tsy misy tsindry miasa ampitonina ny samifinina tsy raha ohatra zany jerena ohatra ny ataoko hoe communication téléphone amin'ny tenenao hoe sao de misy miantso tsy misy appel voaray za manokana amin'ny matale généraly na avy amin'ny fitondram-panjakana na amin'ny olotsotra na misehatra tsy miankina miantso ana mombana dossier ao amin'ny samifinina na mombana dossier mandendehany fotsiny ny zavatra misy dia antso hoe ohatra maheno zay fa tratrana Thaïlande ny sokatratsika ohatra de miantso kosa na ny fiarahamonimpirenena misy miantso DG misy an'io aizinareo amin'io miantso filoham-pirenena satria moa ny samifinina organisme rattaché ao amin'ny fiadidinan'ny république DG za mahazo vaovao eto fa misy zavatra ohatr' zao any anananany efa mahafantatra venao inona ny azonao tao anafainganana sy anampina ny fanadihadiana momban'io ohatra zany no fiarah-miasa misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa tsy misy tsindry fantatro ny tsindry tianareo antaniny hoe ajanony ty na hoe NGO rakoditra rabe tena tsy misy zay zavatra zay miasa malalaka malalaka de malalaka ny asan'ny samifinina eny ary ao anatin'ny ataontsika hoe ny hoavy inona zany zao ny tena ataontsika hoe tanjona kekezaka sy ny lavitrezaka ho an'zany hoe samifinina zany andre matota le généraly ny an'ny samifinina ny tombotrezaka indrindra de araky ny teneniko teo hoe fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpiantsehatra de ny anangana ny atao hoe fohy be fampiofanana momba ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny sisa ho atsanganay ao amin'ny samifinina izy io mba afana mampiofana foana fa tsika tsy antso ohatrany am'izao zao tsika miantso olona avy any ivelany lafo be manafatra olona ary ohatra tsika mandefa olona hofanina ny ivelany koa mbola lafo be sady vitsy no afaka hofanina satria tsy zakatsika ny ofana dia samifinina zany zao tombotrezaka hanangana an'ilay fohy be fampiofanana anao fiara-miasa amina université tsika efa misy université manana fiara-miasa amitsika misy faculté manana fiara-miasa amitsika ny manaraka dia ny fidiran'ny samifinina ao amin'ilay groupe Egmont de fivondronan'ny service de renseignement financier rehetra
mba hahafana manao fianakalozam-baovao tena aingana sady tena ataoko hoe tsara dia tsika zao mieritreritra fa amin'ny taona 5 ho tafiditra ao samifina amin'ny volana jolay zao no avy ny namana anao tombana hoe efa afaka miditra ao ve samifina sa tsy mbola dia normalement zany amin'ny herintaona samifina tafiditra ao mora be mifanakalo vaovao ny any ivelany ny samifina araka ny lazaiko tany ambolohany manana paikady na drafitra asa 5 taona 2024 ka hatramin'ny 7 ny tena vina ao anatin'io drafitrana io dia ny samifina ho lasa service de renseignement financier tarafin'ny olona atao amin'ny faritra misy atsika dia Afrika Atsinanana sy atsimo lasa service de renseignement financier de référence zao tsika mbola mianatra amin'ny hafa fa kosa amin'ny taona 2024 ho betsaka ny olona angataka ny traikefa ny samifina avy any ivelany zay zany zao no vinangezabe ny samifina ary ny asan'ny samifina mba tena anampy ny fanatsarana ny toe-karena eto Madagasikara zay mahatonga ny loahevitra ve filaza zany sloganay hoe au service de l'économie tsy hoe manao paikady fotsiny tsia ny paikady tsika mba anampitsika ny fanjakana anatsara ny toe-karena eto Madagasikara. Inona moa no ifandraisan'izay andre matota le generaly afaka zavainao teknikement kokoa ve ohatra na hoe tena hoe ho azon'ny olona akaiky be le izy ame ohatra tsika rehefa tena mandeha tsara ny paikady pirenena idina ny famontsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiororoana ireo vola mivoaka amin'ny tsy ara-dalàna reo miena dia afaka ampiasaina eto amintsika ananganana orinasa amoronana asa sy ny sisa miatsara ny climat des affaires dia mahasarika mpampiasa vola avy any ivelany koa Madagasikara anangana orinasa anome asa ho an'ny malagasy mampisy fidiram-bola mampitombo ny fanjifana dia mampitombo ny fidiram-bola ny mpamokatra eto Madagasikara ihany koa rehefa mandeha tsara koa ty ady ty ny mpamatsy vola atsika mpiaramiasa amintsika dia mazoto manome fanampiana te Madagasikara hoentina manao ny asa fampandrosoana satria raha mbola misy risque hoe raha mame volana aminareo nge tsy détourner le izy dia nefa tsisy fanenjena dia memavitrika kokoa zareo ary anisan'ny critère anomezandreo mpamatsy vola reo fanohanana atsika hoe efa tena miady tsara ve nareo amin'ny famotsim-bola sy ny sisa zay le mahatonga anazy hoe hanatsara mihitsy io an'ilay toe-karentsika dia araka ny tenentsika farany teo rehefa tsy tafitra liste grise Madagasikara voarotsika ny toe-karena amin'le vokatra ratsy rehetra ny tenentsika teo zany dia zay no tanjonay samifina. Ny fanontaniana indray hoe manahoana ny fitaovana sy ny moyen eo am-pelatana ny samifina andre matota le général amin'izao fotoana izao satria goavana zany tanjona hokendreny zany ampy tsara ve ahafahana manatanteraka ny asa ny enti-manana natanterana ny ady dia ny volam-panjakana ny tena anohanana ny asa tanterahany samifina dia ankoatra ny volam-panjakana manampy atsika efa voatanisako teo daholo ny PNUD GIZ hatramin'ny banque foibe Madagasikara ministèren'ny finance ny amerikana sy ny sisa manana zany tsika vola avy amin'ny fanjakana dia misy kosa nefa ny projet sasany anampin'ireo mpiara-monina antoko amintsika reo any samifina mba ahafahantsika manatanteraka tsara n'ilay paikady. Eny ary meko 2 minitra angamba ianao amin'tinana izay voalaza rehetra izay amin'izao alina izao ety ampamaranana tompoko. Ny famitinana angamba dia araka ny lazaiko teo hoe anatsaratsika ny toe-karena izy io dia manentana ny ataoko hoe mpiantsehatra rehetra na orinasa izy na olotsotra izy na tompona ndraiky mpanjakana izy hanana finoana sy fitokisana fa andeha io zavatra ady ataontsika ary hitondra vokatsoa ao Madagasikara. Ny gouvernemanta zany tena efa miezaka mametraka ny lalàna entina miasa mametraka ny rafitra rehetra tsika kosa mila mifampatoky misy zavatra mampiaya lefa so aty amin'ny samifina ny azo soroana moa dia soroana fa ny samifina zany tena ezaka anatsara ny fahaiza-manao sy ny fiaraha-miasanay mpiantsehatra rehetra amin'ny fanjakana sy any amin'ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonimpirenena mba ho lasa karazana coalition tsika dia ahita vokatra tsika
anatin'ny fotoana tsy de lavitra hoe ilaina tokoa le niady tamin'ny famotsim-bola sy ny sisa fa tsy hoe volam-panjakana ariana fotsiny io na hoe asa tsy maintsy atao fotsiny tsy zay le izy fa hoprofotsika efa tena mitondra vokatsoany Madagasikara ty ady ty ankasitrahana be deabe ianao Andriamatoa tale généraly eo anivon'ny samifine Andriamatoa Mamtina Rajaonarisson ny vahiny teto amin'ny fandarana zoiteny tamin'ity alina ity raisinay voninahitra lehibe ny fanasananao tamin'ity alina ity ka dia tena mankasitraka Andriamatoa tale généraly mankasitraka ny Arinianja mankasitraka ny Dreamina mankasitraka atsika rehetra izay nanaraka tany atokantrano ihany koa raha mbola misy ny fanontaniana satria tsy ampy ny fotoana misokatra ny samifine amin'izay mety fanazavana na ary misokatra koa zahay misosokevitra sy ny fanakanana rehetra afahantsika manatsara ny ady sotra tompoko eny ary izay ko toko lasy toko vavy do namarana ny fandarana zoiteny tamin'ity alina ity ankasitrahany isika rehetra tany atokantrano tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny vantana tamin'ity alina ity ny fandarana dia mbola mitoy any eto amin'ny fahitalavitra Dreamina fa izay aloha no ametrahanay ny mandrapitafa veloma tokoa.